Ho ampitombona ho aminareo anery havana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Miverena amin'ny filazantsara tena izy. Miverena amin'ny filazantsara tena izy. Zany no mofinaina anio Galatiana toko voalohany. Manomboka amin'ny 1 hatramin'ny 12. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: gaga aho raha mifindra faingana toy izao ianareo, hiala amin'izay efa niantso anareo amin'ny fahasoavan'ny Kristy ho amin'ny filazantsara hafa, izay tsy filazantsara akory, fa saingy misy ny sasany mampitabataba anareo ka tahamadika ny filazantsara ny Kristy. Fa na izahay na anjely avy any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa aminareo, afa-tsy izay efa notorianay taminareo, aoka ho voaozina izy. Araka ny voalazanay fahiny no lazaiko indray ankehitriny. Raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo, afa-tsy ilay efa noraisinareo, aoka ho voaozina izy. Ary ankehitriny, olona va no ilaiko fity sa Andriamanitra? Sa mila sitraka amin'olona aho? Raha mbola mila sitraka amin'olona aho, dia tsy mpanompon'i Kristy. Fa ampahafantariko anareo ry rahalahy, ny amin'ny filazantsara izay notoriako, fa tsy araka ny fanaon'ny olona izany, fa izao tsy nandray azy tamin'ny olona, ary tsy mba nampianarina aho, fa tamin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy ihany. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Miverena amin'ny filazantsara tena izy. Nosokajian'ny apôstôly Paoly tahaka ny Galatiana adala. Reto kristianina tany Galatia reto, no ny amin'ny fiovaovan'ny finoany. Ny tena marina, fon'ny apôstôly Paoly izay nandalo tany voalohany dia tena niorina tsara tamin'ny finoana izy ireo, ary azo lazaina fa nampitola gaga aza ny fandraisan'izy ireo ny vaovao mahafaly ny Kristy. Rehefa niverina tany fanondroan'ny apôstôly Paoly, dia efa hita taratra fa ny anemotra tsy moramora, ny anangatsiaka ny finoan'izy ireo. Ary rehefa niala tany izy dia naheno tatitra indray aza, fa toa efa mivadika mihitsy aza amin'ny finoan'izy ireo. Tena nisy olona hafa nametraka sy nampianatra filazantsara hafa tao amin'izy ireo. Lazany azy eto moa dia hoe filazantsara hafahafa, ka tonga mampitabataba ny fiangonana ka mitaona ny kristianina hiala sy hivoaka ny valan'ny fiangonana mihitsy. Zany na tonga ny Paoly teny hoe Galatiana adala. Reto Galatiana ireto, olona efa nomena ny finoana tsara, efa nandray ny vaovao mahafaly, nefa dia indro miverin-dalana indray. Mampatsiahy ny apôstôly Paoly fa tokana ny filazantsara. Tokana ny filazantsara dia ny filazantsara ny Kristy irery ihany. Ny filazantsara dia filazantsara ny fahasoavan'ny Kristy, manambara an'i Kristy ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty. I Kristy izay voaomby teo amin'ny hazo fijaliana no fototry ny finoana kristianina, ary ny fitsanganany tamin'ny maty no mariky ny fandresena kristianina. Ny Kristy izay nampianarina ireto fiangonana ireto dia Kristy izay tsy mila sitraka amin'olona, fa nanatanteraka izany ho adidiny noho ny amin'Andriamanitra. Kristy izay nozaraina tamin'ireto fiangonana reto dia Kristy ilay
manavotra lay mamonjy tao anatin'ny fahalotona sy ny fahotana rehetra. Ary ny filazantsara izay nampianarina azy ireo dia tsy filazantsara n'olombelona, tsy zavatr'olombelona fa zavatr'Andriamanitra, ary tena mizara any Kristy fotsiny tsotro izao. Ampatsiahivina eto ry havako malala fa ny antsoina hoe filazantsara tsy hoe akory miresaka fampianarana fotsiny, na miresaka finoana fotsiny, na resaka fahaizana fotsiny, fa tena mizara an'Andriamanitra mihitsy. Tena mampita ilay fifandraisana lalina sy velona amin'Andriamanitra ny tena filazantsara. Ka raha tonga misy olona mitondra filazantsara hafa eo amin'izy ireo, dia tahaka ny nanapaka ilay fifandraisana tamin'Andriamanitra ka tsy manana firaisana amin'ny Kristy intsony izy, ary dia vototra eo am-pelantanany mihitsy koa aza ny famonjena izay efa nomena azy. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, aoka andany filazantsara hafa rehetra ankoatran'izay milaza ny Kristy isika. Misy miteny etsy, misy miteny aroa, misy manambara filazantsara hafahafa, ary toa misy sokajin'olona aza manabataba, izay ny filazany azy eto, manabataba tahamadika ny filazantsara ny Kristy, mitaona ny olona hivoaka ny fiangonana. Dia aoka hitandrina fa ozina no setrin'izany. Ozina no setrin'izany ka tsy hiaino na hanaraka ny olona voaozina isika, fa andray tsara ary azona mafy kosa ny filazantsara ny Kristy izay efa natolony atsika. Mampahery atsika ry havako ambara fa ny filazantsara izay zarain'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ny filazantsara zarain'ny FJKM, dia filazantsara miorina amin'ny Kristy irery ihany, ary tsy misy ankoatran'izay. Raha misy milaza ankoatran'izay dia tsy FJKM izy. Ny filazantsara izay zarain'ny fiangonana dia filazantsara ny fahasoavana, filazantsara ny famonjena, manome antoka atsika fa Kristy izay maty no ampandresy atsika, ka na toinona endrika fahoriana sy fisedran'ny tany, dia ny filazantsara zarain'ny fiangonana amin'ny teny hoe ety amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana, nefa matoky izao efa naresy izao tontolo izao. Tsy misy filazantsara hafa ankoatra izay efa nozarain'ny fiangonana tamintsika. Dia hoan'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Dia rainay sy ankalazainay ny anaranao Andriamanitra tsy toa ilay efa nandany tenanao ka nanolotra izany ho anay, andraisanay ny fitahiana sy famonjena ao amin'i Jesosy Kristy zokonay. Misaotra Tompo, ary mametraka eo ambany fahasoavanao zahay, ny asa fitoriana ny filazantsara, tsaronay manokana ny sampanasa, asa fitoriana filazantsara eo anivon'ny fiangonanao, mba hamoha be ary ahery mandrakariva eo anatrehan'ny fahasarotan'ny fitoriana amin'ny andro ankehitriny. Mampahereza ireo tompona andraikitra tsiraray, ary fenoy ny fahasoavanao izy ireny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, naovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.